Makasika ny tontolo iainana indray kosa ary sy mba hanamorana ny fandrindrana ilay ady atao amin'ny fikorotana ny toetrandro dia tsy azo idivirana intsony ny fametrahana rafitra tokana izay anatanteraka izany. Io moa no isan'ny nasongadina nandritra ny tontolo andro fampahafantarana ny ezaka vitany Madagasikara eo amin'izay lafiny izay. Fantatra ihany koa fa isan'ny tetikasa lehibe telo makasika ny ady amin'ny fikorotana ny toetrandro no tanterahan'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Tetikasa telo lehibe mikasika ny fampihenana ny voka-dratsy ny fikorotana ny toetrandro no tanterahan'ny fanjakana ary andalam-panatanterahana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny tanjona atao anatin'ity lobary endasy ity dia fanohizana ny ezaka efa natomboka mahakasika ny fanantanana ny ady hatrehantsika amin'ny fiovan'ny toetrandro. Fa eo ihany koa ny tanjona faharoa dia ny fampitovizan-kevitra, fampitovizana tadolokanga ny tokony isin'ny mécanisme anankiray izay ametrahana izay atao hoe pérennisation des actions de lutte contre le changement climatique izay. Ary ny tanjona moa ao anatin'izany zavatra rehetra izany dia ny fametrahantsika rafitra izay tena hijery manokana ny filan'ny sehatrasa tsirairay avy sy ny filan'ny mponina mahakasika ny fiovan'ny toetrandro. Misy ihany koa ireo tetikasa tanterahana ireo mpiara-miombinantoka sy mpamatsy vola toy ny BAD sy ny banky iraisam-pirenena ary ireo amin'ny sehatra tsy miankina. Hatramin'ny taona 2019 no nanomboka ny ady amin'ny fiantraikany fikorotana ny toetrandro Madagasikara ary misy ireo dingana tanterahana tao anatin'izany. Efa nanomboka tamin'ny taona 2020 ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana malagasy sy ny ezakitsika eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fankatoavana ny fifanarahana lasitra ny firenena mikambana amin'ny ady atao ny fiovan'ny toetrandro na ny convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Vokatr'izay fankatoavantsika izay dia maro ny asa efa natomboka ary misy moa zany ny engagement izay tsy maintsy tanterahan'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera miandraikitra ny fiovan'ny toetrandro hoentina manatanteraka an'izay fankatoavana ny fifanarahan'ny firenena mikambana izay. Sehatrasa maro no efa voakasika ny fikorotana ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Ilaina ny famaritana ny fisehony isaky ny sehatra voakasika mba ahafahana mamaritra paikady mifanaraka entina miady aminy. Atsangana araka izany ny rafitra iray mandrindra sy mampifandindra ireo tetikasa sy ezaka samihafa ao anatin'ny ady amin'ny fikorotana ny toetrandro. Izany natao dia mba hampaharitra ny tetikasa eo amin'izay ady amin'ny fikorotana ny toetrandro izay. Noho ny fatsapan'izay indrindra dia efa najoro teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana, ny ekôlôjia ary ny ranomasina ny birao mpandrindra ny ady amin'ny fikorotana ny toetrandro na ny BNCCC. Nanatanteraka tontolo andro fampahafantarana mikasika ireo hetsika natao eo amin'izay ady amin'ny fikorotana ny toetrandro izay ny BNCC sy ny fondation Frédéric Ebert Sivtonga ny alakamisy teo teny Anosy.